Miarahaba atsika indray efa eo ambony io araky mahazatra ny lohahevitra. Inona moa mahatonga an'le malagasy sasany miteny foana rehefa misy maneho hevitra, manakihana, mitsikera fitondrana gasy aty ivelany. De matetika hita tenen'ny malagasy sasany de hoe mevia ty raha mafy, modia ty fa tsy niany mitatatata be vava. Inona ny antony itenenany zareo an'izay? Olazaiko eto ny antony. Satria fantany zareo tsara ao Madagasikara fa raha vao mitsikera fitondrana, manakihana fitondrana amy zavatra marina de gagazo zay hoy fitenenina, gadra zay hoy gadra zay, samborina zay. De zany ve mahafiera ny gasy sasany? Satria fantany hoe raha vao tonga any le olona mpitsikera mpanakihana fitondrana de ho voasambotra ho gadraina. De zany ve mahafaly an'le malagasy sasany? Le olona mamoany sainy matory maty io, fa maty saina io, le sainy fa maty io foaziny le olona, izy ndray zany no faly rehefa gadraina le olona na samborina le olona. Mampalahelo toe-tsaina malagasy Itsika malagasy zany de tena azo lazaina fa tsika farany voa mafy amy toe-tsaina n'olombelona eto amin'ny eran'izao tontolo zao. Tena marina zany raha io toe-tsaitsika malagasy io tena mampalahelo. Tena tsika farany voa mafy amy toe-tsain'olo ambony tany eto, angamba na ninona loatra. De le olona mamoany sainy milaza ny zava-misy, milaza ny tokony atao manoro lalana mazava anazy indray no faly izy raha ohatra hoe samborina olona iny nagadraina. De zay mahatonga amazy miteny hoe tongava ty, satria fantany. De mbola fiera ihany koa zany izy am'izany fiainam-pirenena ohatran'izany izy ao hoe zay miteny de gadra. De zany mahafiera malagasy zany ngao rô miteniteny eo fa ho sambory ho gadray de fiera. Zany ny ainanao Madagasikara, tsisy fahalalana, tsisy ninina, tsisy liberté d'expression, tsisy demokrasia. De zany ve ny zavatra mahafiera-nao? Mampalahelo tena mampalahelo le toe-tsaina malagasy. Tena mampalahelo, tena zany farany ambany eran'izao tontolo zao raha toe-tsaina tsika malagasy. Anisany nanonganana Andriamatoa Ravalomanana teo fa lazaina izy fa manao jidojadona. De ny mpitondra io dokadokafanareo teo io no nampanantena sy nantenainareo hanovany zany tantara zany. Nanangana tsangam-bato amin'ny kianjana Ambohijatovo ho kianjana demokrasia halalan'olo amy teny maneho hevitra. Pire 200% nataony Ravalomanana nataony fitondrana. De zany ve mahafiera anao? Lay olona nampanantenanao amy fahalalana amy teny zany mahafiera anao? Nidiny ny kianjany demokrasia avy eo nataony zaridaina tsy azo amin'ny hoana hevitra rehefa tafita amy tanjona ny tratrariny izy, na anao vahoaka nataony fitaovana zahoan'ny seza, bakeo nidiny amizay vavatsika tsy mahazo miteny. De zany mahafiera anao? De le olona mba mamoa gny sainao zany ro irinao koa vao sambotra tongava ty fa tsy any kapokapoka any. Toe-tsaina tena mampalahelo tena mampalahelo mihitsy ka. Kivy tanteraka zany tegna am'le malagasy, amitsika malagasy tena kivy. Fa ny voalohany tsy mampandroso atsika voalohany na eo ny adalan'ny mpanao politika, na eo ny zavatra ataon'ny mpanao politika, de toe-tsaina ty tena problème tsika voalohany. Natoronao zavatra fotsiny gasy de izingizinana io fa mainty io. Zany toe-tsaitsika malagasy.
natorona hoe mangidany ty zavatra ty izingizinany io fa mamy io, zany toetraitsika malagasy zany. Ka tsy haiko hoe raha izany ve toetraina de possible ve ampandroso any Madagasikara? Fa itsika lay vahoaka ao Madagasikara, vahoaka malagasy mihitsiny a, no tena tsy liam-pivoarana, tsy te hanitatra saina, fa vao mainka milentaka midina ny firenena rehetrarehetra miakatra aby ny toetrainy, atsika malagasy midina fitentaka amy tany tsy antenaina, tena tsy antenaina mihitsiny. De zay zany no mahatonga ana amy teny hoe araky ny loha hevitry hoe isika malagasy no tena voa mafy amy toetraina eto ambony tany. Tsy foronina zany fa zava-misy hita porofony zany amy fiainana andavanandro, na ato amy tambazotra serasera, hita ny porofony zany. Fa de tsy haiko hoe isy Zagnahary latsaky angamba hoe hanovany toetraina tampotampoky ho mahiratra any, tsy hay. Fa raha ny lozika misy amizao ny actualité amizao tena mahakivy.